Ny ambassadeur-ny Soa no mandroso tokantanao indreny amin'izao fotoana izao fampianarana lalana faha 8 ny fampianarantsika. Ny lohateny moa dia hoe raha mino ny Moshe ianao dia mino fa Yehosoa dia Andriamanitra. Izay indrindra zany no jerevantsika. Ny voalohany aloha zany dia Moshe no nahafantarana momba an'io Andriamanitra io ary ny Andriamanitra nitonono Moshe tao anatin'ny Sefer Torah dia ilay Andriamanitra atao hoe Yahweh. Ao anatin'ny Sefer Torah ny Jiosy misy an'izay ary efa nampianarana antsika tao anatin'ny fampianarana tany aloha tany azonareo arahana ny amin'ny chaîne Yehosoa TV eo amin'ny YouTube ny fampianarana rehetra izay efa lasa tany aloha tany dia azonareo jerevana tsara ary karoanao fa tena misy fampianarana be dia be any, misy lohateny daholo ny fampianarana ireny dia hojerevantsika mihitsy ny tamin'izay fotoana izay fa nilaza io Moshe io. Aloha manintsika tsara fa zany Moshe zany dia tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any nisy azy. Izy zany no mpaminany ela indrindra sady tranainy indrindra ary niresaka tamin'ny Yahweh voalohany indrindra amin'ny mampaminany azy sady voahiraka sady mpaminany izy no voahiraka izy hitondra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Zany hoe tany amin'ny taona 510 taona tany ho any taloha natongavan'ny l'an zéro. Zany hoe tsy misy mpaminany talohany mihitsy zany. Fizy ny nisan'ny mpaminany ela sady voalohany indrindra niresaka tamin'io Andriamanitra ny Jiosy izay antsoina amin'ny anarana hoe Yahweh na hoe Yahweh. Ary io Yahweh io mihitsy no namoaka teny sy fanambarana hoe aza manana andriamanikafa fa tsy izay ihany. Ny ankoatran'ny Yahweh zany na hoe Yahweh dia tsisy izy daholo aloha ho any izay mino any Moshe. Tsy indriko tsara mihitsy hoe niza milaza fa mino any Moshe dia namoaka fanambarana io Moshe io fa ny Andriamanitra izay miaraka aminy. Ka raha mino any Moshe ianao dia tokony izay Andriamanitra ny koa ninonao fa tsy hamorona andriamanikafa ianao. Dia nilaza izy ao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy fa aza manana andriamanika hafa fa tsy izy iry ihany. Hoe avy antsika teny izay ao amin'ny Sefer Torah ny Jiosy, raha ndio amin'ny Sefer Torah ny Jiosy mihitsy ka nijery ao amin'ny bokin'ny zareo masoreta no vakentsika zany. Jereo afaka mijery io zany izy Hébreu Masoretic Text. Zany hoe Bible Masorety zany io Bible resantsika zany hoe zareo amin'ny teny Hébreu zany ny tena misy ato ny dikan'izay. Ilo hoe Hébreu Masoretic Text. Zany hoe avy amin'ny teny Hébreu tranainy zany ny vakentsika eto dia vakentsika ao amin'ny bokin'ny Exodus ny hoe Shemot. Bokin'ny Shemot zany Exodus chapitre 15 chapitre 20 aza manana andriamanikafa fa izao ihany 23 Exodus 20 hoe Shemot chapitre 20 verset 3. Dia raha amin'ny teny Hébreu moa zany izy dia izao ny voalazany ato ny 9 izao ny voalazany amin'ny teny Hébreu zany ity zany le teny Hébreu ity dia vakentsika amin'izay ny dikany teny Hébreu amin'ny famakinana azy. Ka Elohim Achirim Alpanaya zany ny voalazany zany dia inona ny dikan'izay teny izay araka ny teny ato dia ataontsika amin'ny teny ina moa ataontsika amin'ny teny anglisy. Vous shalt have no Elohim before me. Zany hoe aza manana andriamanikafa mihitsy ianao na eo anoloko zany aza asiana andriamanitra hafa ntsony eo anoloko eo. Zay ny izy zany hoe aza asiana andriamanitra hafa mihitsy zany eo anoloko eo fa za rery ihany miaraka aminao ny dikan'izay. Aza asiana andriamanitra mifanakaiky amiko eo na ataonao mifanindan-dalana amiko za rery ihany ny andriamanitra anao. Zay zany le teny araka ny eo amin'ny teny gasy moa dia hoe aza manana andriamanikafa afa-tsy izao rery ihany. Nge vahintsika ny teny gasy mavakentsika koa aloha teny gasy na izany ary na amin'ny teny frantsy koa afaka mamaky daholo ny an-trano any Exodus 20:7 izao ny voalaza hoe aza manana andriamanikafa fa izao ihany.
tsy mahazo man'andriamanitra afa-tsy zay ihany ianao zay nytenin'ny andriamanitra ny Mose. Raha ihany ny andriamanitra afaka miaraka aminao raha vao Mose ny inonao. Ary ny ankoatran'izay tsisy izy mihitsiny. Ary ny andriamanitra nyresahany Mose sy niraka tamin'ny Mose dia tiany antsonina amin'ny teny hoe Yahva ty araka ny efa nampianariko antsika ihany koa Yahva, Yahva. Exodosy 15:2 na hoe Shemot 15:2 sy ny 3. Hoe vakitsika izy io Shemot 15:2 sy ny 3 satria ao anatin'ny baiboly hebreo no makitsika an'le teny. Izy anaran'io andriamanitra io io izy io fa nampianariko antsika mi fa mamerina fotsiny ato io le Exodosy 15:2 amin'ny teny hebreo dia tia ny famakena azy mahatonga antsika malaky mamaky fa tsy ela be antsika naneo zany hoe azy zimrat Yahva Elihi Elishua ze Eli vanveo elwe avi varumino. Dia inona ny dikan'izay dia zao ny dikan'izay amin'ny teny anglisy no makitsika anazy Yah is my strength. Ka anaran'io andriamanitra io zany dia Yah. Zay tsy misy azo anivanao an'io anarana io fa Yah no anarany amin'ny teny hebreo zay le nytonono Mose dia tsy azonao ovana andriamanitra hafa ntsony zay. Ary izy ny mpaminantany amin'ny taona 1500 tsy indriko mafy mihitsiny hoe izy ny tany aloha indrindra. Ka zay mpaminanta teoriana zany tsisy marina zay teneniny satria tateoriana Mose daholo mazava be zany fa ny tany aloha tany no rahantsika dia Mose ny tany amin'ny taona 1500 ry manaiky an'izany daholo zao tontolo zao. Na ny manam-paiza na mpandinika na mpivavaka na mpitondra fivavahana dia miara-manaiky fa Mose ny tany aloha indrindra. Ka izy ny teny fa ny anaran'ny andriamanitra zay ny tompony dia Yah no anarany. Tsy man'andriamanitra hafa ankoatran'izay mety atsotsonao any izy fo tany dia diso zay. Zay mahatonga na amin'ny teny hoe ho an'ny zetra minao Mose dia manaiky fa andriamanitra io Hosoa io. Zay moa mbola fampianarana jerevantsika rehefa avy eo. Yah is my strength and song. Sady hirako izy nirehireko sady heriko ny dikan'izany ihany. And he's become my salvation. Ary izy dia tena famonjena ho ahy. He's my El. Izy ny andriamanitra and I will prepare him an habitation. Dia anamboatra fitirana ho azy my fathers Elohim and I exalt him. Ilay andriamanitra raiko zay ary dia ankalaza azy ao. Dia moa zany dikan'io raha miteny gasy zany. Ao amin'ny 9:7 revaka itsika Yah le hitantsika teo izy ny teny Mose dia eto indray tsika hitan'le Yahva. Eto indray ilay hoe Yahva Ismail Sama Yahva Shmo. Dia ilay hitantsika eto fi fa nampianarika ihany koa hoe ahoana famakina an'le Yod He Vav He dia Yahva no famakina anazy amin'ny teny jiosy satria fitantsika le Yah tery ambony le Yod se Yah famaky anazy dia midina atao ambany fotsy dia mety hoe Yahva io. Fa ny olona moa misy mamoromorona zavatra hafa dia ndao vakitsika amin'izay izy hoe nyato mo diso le anarany Yahva izy eo manonao voary. Any hoe Yahva dia lehilahy natokana hiady andriamanitra mpiady izy zany dikan'izany. Yahva izy his name. Yahva no anarany. Ny ato moa nataony hoe Yahve fa tsy izy io satria Yahva mihitsy famaky anazy hitantsika mazava be ty hoe Yahva io Yahva Shmo. Ka le Yahva moa zany tena tsindritsika mafy zany. Efa nampianarina tany aloha tany ka tsy iverintsika. Fa eto santsika dia mahita mihitsy hoe ny anaran'le andriamanitra koa zany raha amin'izao hevitra zao dia Yahva no anarany. Satria andriamanitra ny jiosy io. Ka zay nanononan'andriamanitra anazy tsy maintsy nanononantsika anazy koa mazava be le soratra aty hoe Yah io izy io Yah no anarany io zany io. Ka raha Yah no anarany Yahva dia tsy azonao ovaina mihitsy io ka ataonao anarana hafa. Zay aloha zany dia efa mareko mihitsy hoe vao misy milaza fa manaiky amin'ny Mose dia tsy izy daholo zay andriamanitra antsonao raha vao tsy Yahva ny antsonao Yahva. Fa raha vao miantso anarana hafa ianao dia efa diso iny. Raha tsy zany dia diso miteny hoe minao Mose ianao. Fa raha vao misy olona miteny hoe minao Mose dia manaiky fa Yahva anaran'io andriamanitra io. Zay Yahva no anarana. Zay le Yod He Vav He Yahva no famakina an'izy zany. Ka malona zay teny zay ndray fa nampianariko lavabe moa tsy entony hoe tsy iverintsika intsony. Fa malona zay teny zay indrindra dia hojerevantsika amin'izay hoe maninona moa ny ambassadeur Emerson no miteny fa rehefa mino an'i Mose ianao dia tsy maintsy mino fa marina Hosoa ry andriamanitra mihitsy izy. Le amin'ny andriamanitra anazy moa zany tena olazaina amin'ny fampianarana aoriana an'ity fa eto aloha tsika dia teny mihitsy hoe
marina zany Yehosoa zany, ny momba azy rehetrarehetra mihitsy ny faandriamanitra izy. Satria ho jerevantsika amin'izay ny tenin'Andriamanitra hoe aiza moa izy le hoe mino ny tenin'ny mpaminany, de zany hoe tsy maintsy ny tenin'ny mpaminany Mose zany no arahana zany dikan'izay. De zay nytenenin'ny Mose no arahantsika, ndao raha afaka antsika ny tenin'Andriamanitra nambaran'i Mose zany ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia 18:15 vakitsika indray amin'ny teny malagasy izy tia. Afaka mamaky daholo moa zany rehetrarehetra amin'ny teny vahiny satria efa misy mpandika teny any de afaka manaraka daholo nareo na miteny sinoa na miteny anglisy na miteny frantsay mbola atreo aloha rehefa hiditra indray ny teny ino raha tahiny Yehosoa tsy de ampiditsika indray ny teny ino ny teny rosianina oriana kely. Deutéronomia 18:15. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ao anao ary izy no enoinao. Nanambara zany Mose fa le mpaminany de rahalahany tahaka azy satria zareo samy eo ao anefitra izy amin'io de izy samy eo anefitra no miteny hoe mpaminany tahaka ao izy Mose no enonareo. Zany hoe izy mpaminany itsangana zany amin'ireo zanak'Israely reo Israely reo de io no arahan'ny Israeliana rehetrarehetra. Zany hoe samy zareo samy eo anatin'io ao anatin'io amin'ny désert io satria zareo tao amin'ny désert tao amin'ny tendrombohitra Sinay zany zay. Any faritry ny Sinay zany zareo ka désert moa faritra io zany. Zany hoe eo zany de milaza mihitsy ny tenin'ny mpaminany Mose hoe lay mpaminany ao Israel ihany no enonao. Zany hoe tsy mahazo mihaino mpaminany akoatrany ao Israel ianao zany. Tsy mahazo manao an'izay mihoatra an'izay mihitsy ianao zany. Raha vao tsy Israeliana zany no mpaminany enonao de tsy mety izy ny tenin'ny Mose. Ary nanamafy mihitsy Mose fa satria matoa enona de le hitarika ny Israeliana. Le Israeliana amin'eo any enefitra izy ary mihaino ny teny dada Iava amin'ny efitra io izy teo amin'ny tendrombohitra Sinay de teo ny namoan'Andriamanitra hoe mpaminany Israeliana ara no enonao. Izy no enonao de izy no mitarika anao dikan'izay. Hitarika an'zareo mandrapatonga any amin'ny tany Kanana satria ao anefitra izy. Dika zany fa tsy olo-kafa nivirany ihany koa io. Tsy olona rianananareo fa zareo samy ao anefitra ao io fa ifampitarika io. De zareo samy Israeliana zay nitaritiny Mose ka rehefa tsy eo zany Mose de Israeliana ihany no mitarika anazy. Zay mpaminany Israeliana ihany no tsy maintsy mitarika andreo hatramin'ny farany. Zay ny lalàna satria izy no ampitonen'Andriamanitra teny de miaina ny tenin'ny mpaminany iny ny Israeliana rehetrarehetra. De tsy misy idiran'ny hafa firenena mihitsy io zany fa Israeliana rery ihany ty mpaminany ty. Ka zay neny mpaminany akoatran'ny Israeliana zany le mpaminany de tsisy izy daholo zany. Araka ny tenin'ny Mose de ho an'izay mino Mose. Zay ny resantsika eto zany zay. De ny 9:20. Mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahany tahaka anao ka ataoko ao ambava ny teniko ary ho lazainy izay rehetra andidiako azy. De 9:20 moa fa tsy tafiditra ato ny 9:20. Ary zay tsy mihaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anarako de za no hitsara azy. Mazava be zany le teny teo hoe ho tsaraiko zay tsy mety mihaino an'io mpaminany io. Zay ny dikany io. Ho tsaraiko zay tsy mety mihaino an'io mpaminany io. Ka raha misy olona aminazy zany fa mino Mose de tsy maintsy mino fa misy Yehosoa. Satria ny mpaminany de tonga any amin'ny Yehosoa ny afaran'izy. Ary ny mpaminany mihitsy no milaza fa Andriamanitra mihitsy izany Yehosoa zany. Zay le ho jerevantsika amin'ny lesona rehefa avy eo hoe tena Andriamanitra tokoa ve zany Yehosoa. Satria i mpaminany Mose ny tsy maintsy enona. Ka ny laviny mpaminany Mose ve le sa tsy ny laviny. De zay rehetra nitondra teny tao Israel ny tiako tenenina. Moa ve zay mpitondra teny tao Israel nisy nandà ny momban'io Yehosoa io fa tsy Andriamanitra io Yehosoa io. De aleotsika ho an'ny Israel am'izay rehefa avy eo enotsika daholo ny mpitondra teny tao Israel. Ao Israel teny koa. Ilaza ny momban'io zanak'Andriamanitra Yehosoa io hoe inona maro Yehosoa io. Zay aloha zany fa de mazava fa raha vao tsy mpaminany Israeliana zany no henonao efa miala teo fa tsy izy io. Ka hoe mino amin'ny Mose le olona na mino amin'ny Mose nizaniza de voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny fa tena zay mpaminany Israeliana ihany no azenona ho an'izay mino amin'ny Mose. Satria Mose no namoaka an'izay didy sy fanambarana zay hoe mpaminany Israeliana ihany no azenona. Ka
jery ny tenin'ny mpaminany na antsika mikasika ny momba ny Josoa rehefa avy hoe tena Andriamanitra marina ve izy a, zay aloha zany ny fampianarana tamin'ny lalana fahatsimy ambin'ny folo navoaka tamin'ity zany fa tena tsy maintsy ny tenin'ny mpaminany Mose no jerevana rehefa hijery ny marina ianao. Rehefa hijery ny fahamarinanao dia ny tenin'ny Mose foana no jerevanao a, satria izay ny tenin'ny mpaminany le tena izy zay tany amin'ny taona 1500 ka na izy izy taty aorinan'ny Mose dia tsisy izy daholo raha vao tsy Israely ihany. Mazava be ny teny ka izay zany a no ambara amintsika ary dio jereva tsy amin'ny fampianarana larana faharoapolo zany avy hoe tena Andriamanitra marina ve Yahosoa araka ny tenin'ny Mose sy ny mpaminany. Zay zany fa dia morazo antsika samy teny Josoa zay ny fiafarany teny miaraka hivavaka andehantsika. Sotra betsaka dadamara iavao ny amin'ny teninao fa tena manome lesona sy toromarika anao, manome fampianarana lehibe sady tsara indrindra ary soa indrindra, mampisokatra ny saina hitodika sy hiverinao any aminao, mampafantatra ny fahamarinana rehetrarehetra. Voninahitra ho anao dadamara iava, taio zao teny zao ny ambasadioranao ziadiady dia tsy mitsahatra ny manao hevitra sy mampianatra ny olona hitodika ho any aminao ary hitodika ho any amin'ny Yahosoa zanaka ilain'ny rahanao. Voninahitra no mandrakizay, taio ny teny, taio ny fampianarana rehetra, hitondra soa an'izay rehetra miaina ary hitondra fibebanao an'izay mandre, ampiverina azy ho any aminao dadamara dia iava dia mamaliva avaka hatrany zay nytenen'ny ambasadioranao Yahosoa dia mba havalio daholo, ekeo daholo ho fahamarinana, mba ho fantatry ny olona fa tena ianao no naniraka ary ianao ihany koa naniraka no ny raha ny dada iava malala indrindra. Voninahitra anao dadamara iava, voninahitra anao Yahosoa ary aminaranao Yahosoa anao samy vavaka rehetra zany. Halleluja, amen. Izay indray ny fiafaran'ny fampianarantsika tamin'ny androany. Marazo antsika hita samy teny Josoa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana indray rehefa feo. Feno matomboka.